Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Vao 10 taona monja Yves Kerrigan dia nilatsaka ho matilo tao amin'ny sambo anankiray ho any Amerika. Indray alina rehefa teny am-pandehanana raha mbola sondray tory izy dia taitra tampoka satria nisy antsoantso tao an-tsambo nampifo ny olona rehetra satria misy rivo mahery. Ny fo avokoa ny matilo rehetra. Samy niomakomana satria nanomboka nitsoka ny rivo mahery. Indreo izy rehetra nilahatra ary nandalo teo anatrehan'ny lehilahy anankiray izay nampisotro azy zava-mahamamo mba tsy ho raiky tahotra eo anoloan'ny loza. Noho ny tonga teo amin'ny anjaran'ny Yves Kerrigan dia tsy nentina indray ilay vera feno toaka ity zazalahy kely. Fa iza ny anaranao? Ho ilay kapiteny tezitra. Yves Kerrigan tompoko? Hoy izy. Tsy maintsy mianatra ny misotro ianao, hoy ny kapiteny. Tsy mety ho lasa matilo mahery fo sy feno fahasahiana ianao raha tsy misotro zava-pisotro mahamamo. Miala tsiny tompoko, hoy ilay kely. Aleoko re tsy misotro e. Kanefa na izany aza manome toky anao fa hanome fahafahampo anao amin'izay rehetra ataoko. Mahafoloa ianao, hoy ilay kapiteny, ka tsy maintsy faizina. Zao dia mandehana ianao miakatra ery amin'ny andrin'ny sambo ambony ery ary tsy mahazo mialena ianao mandritry ny alina tontolo raha tsy maraina ny andro. Dia lasa tokoa ilay kely nanatanteraka izany tamin'ny tahotra sy ny ovitra. Noho ny tonga ny maraina tony ny ranomasina. Nibaiko azy ilay kapiteny ka nasainy nidina teny amin'ny andrin'ny sambo ilay kely. Nefa tsy namaly sady tsy nidina vokatry ny tahotra sy ny atsika namirifiry izay namely azy. Rehefa nampidinina Yves Kerrigan dia indro fa notolorana zava-pisotro mahamamo indray. Kanefa hoy Yves Kerrigan tamin'ilay kapiteny hoe: "Ry kapiteny io, avelao re ilaza ny antony tsy sotroako ity zava-pisotro mahamamo ity e. Fa izay mantsy dia sambatra tokoa izaho sy ny fianakaviako. Taty aoriana nefa dia nanomboka ny sotro toaka ny dadako izay matilo ihany koa. Mandraka-riva izy isan'andro ka tsy nanome vola ho anay mba hamety sakafo. Noho izany dia voatery tsy maintsy nivarotra ny tranonay izahay. Ary noho ny farany dia tsy nody tao an-trano intsony dada. Ary ny reniko dia maty ny alahelo. Talohan'ny nahafatesany dia nanafatra neny mba tsy hisotro toaka mihitsy. Ary zao no afatry neny hoe: anaka, raha taon'ny mpanota ianao, aza manaiky." Mankatoy izany afatry neny izany atompoko. Nangina tsy nahateny ilay kapiteny. Toana ny fony ary noraisiny ny teny amin'ny sandriny Yves Kerrigan. "Aza matahotra ianao ilay kapiteny. Zazalahy kely maty hidera tokoa ianao. Tazomy hatramin'ny farany ny afatry ny reninao. Ary ianao, raha taon'ny mpanota, aza manaiky." Oabolana toko voalohany 10:10. Sanandro mufunaina raswawampu fazamalaina fartumuchani andiza lalandutena samiafa manulona izosianao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindray iray kosa lalana zay makany amin'ny afobe lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha izay volisatànano tompo marika lehibe miafara amin'ny fahaverezana fafatesana
risakaizao mbalazao fafatesana kosave zay ilay lalam-piainana lalanterino araina faezany no fiainana lalantsara zo antoka mahasambatranao mandehanaka matoky ijereany jesoty teze tantananao atrany ka dy mahery zare utudi su andanitra izany ty parika Giovanni zareno izoranao risakaizao mbalazao fafatesana kosave zay ilay lalam-piainana lalanterino araina faezany no fiainana lalantsara zo antoka mahasambatranao mandehanaka matoky mijereany jesoty fizitantananao atrany ka dy mahery zare utody so andanitra izany ty AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao lalandro tena samihafa manolona izasianao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahaso lalantokana ihany-ko ino lay lalantery sy sarotra zay makany amindray asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana miarahaba ny mpiaino rehetra manaraka ny fandaharana dia manasanao tsy hialy eo ampoditra ny vata fandraisam-peo raha tsy efa nandray lesona tsara ho ampiarina eo amin'ny fiainana dia ankafizo ary fandre matetika eny anivon'ny fiarahamonina eny hoe mafy ny fiainana inona no azo atao any afaka manampy ny sakafo ho an'ny ankonana ny fambolena kely atao eo tokotany eo azo atao fampidiram-bola ihany koa ny fambolena raha manana tany lehibebe eo amin'izany ianao manasanao ary anaraka ny fandaharana fa anampy anao indrindra izany ibatany amboara tantara no soratany zoanitra andrenesanao andrila na aritiana ary fanja ozory mba hangiakangena fa enao any sisanao andrasany ny olona rangah efa tamin'ny firymaraina ty fa vonona andraso fa kely sisy enao ary tsy mba manampy amin'ny raharaha akoriko no fa tsy mainka hibatany amboarany tatsapamokatra vi zory avela eo aloha ze tsy vita fa anomboka eo ihany ny fotoana andao fa otre ary iny ny ty solomaso anaovany dede ka tsy solomasombinina ve iny mba nindramiko kely tamin'ny adala aloha ty mba anaovako androany fotsiny hitanao ihany fa tsy maintsy makasary miaraka amin'ny amboara de tia mba hanakotakonany endriky anga ratsy ry zory tokony ho anao azy ihany ioko fa za aloha ry dede de efa mampilaza fa tsy hakasary araka aminao amin'iny nahoana ary sady iza koa no miteny fa ianao no voalohany tamin'ny fifaninanana ka ohatra tsy hitanao angany abean'ireo lay soatsiky efa orokolao sasany aneny ray ny abe ny vodianana iray efa ho ray volany ny abe ny mangazo sy ireo vokatra maro hafa tsy lazaina tsony
iza no aresy any dede raha mbola ety tanàna sy manodidiny sy andao andefa aza dedakeo e edresy rehefa ny raha mahita zay azo ny amboarany tatsapamokatra tsy very mainy zany ny ezaka nataoko ry zorbea mpambola efa zadrarany aty landray nafitsikongara-bary iny zory a rary ny aloha izy raha nybatany amboary zay mihitsy mantsika ny aben'lay sony a efa ho efatrakilao ny vody mangazo ray mila avokony eto an-tanàna mihitsy zany mihitsy ary le anany azo ialokalofana arabaky teny ny voka-bary tsara de tsara ny tsaramaso am'izany sady be vono tsy misy laniny biby mihitsy hitako ny tanaka vava mihitsy raha dede tamin'iniko efa saika nidirany lalitra nahita ny vokatry ny arabary zezika tahaky ninona reny novidinika na vokarany tahaka nyriny raha ny siosion-dresaka reko aloha de to tsy zezika vidina no ampiasaingarabary fa zezika amboarina sady to hoe 7 andro monja de vita 7 andro ieno aizako no isezika vita herinandro zandro sorbea aza de manakiribirebeny olona ianao e za mino fa misy zavatra hafa mihitsy ataony amin'ny famboliny matoa ohatr'ireny ny vokatra ory dede ka maninona moa raha anytaniny angarabary mivantany zany fa to olona tsotra ihany any izy iny ka zay mihitsy zao no ataoko fa tsy haino zay onon'olona any aka zay mihitsy ataoka aleo tonga de any ambivonana no mandeha lasa aloha enrery dede ady ary ahoany ty solomaso omeo ambinao raha matoty ny azao zay atsara ny fambolina no masaka atao atsaikiko no eny ary komposta 7 andro iringarabary eno zezika komposta vita 7 andro ny tsy ambaratelon'ireny vokatra hitany seho maly reny sady biolojika no mahavokatra zezika komposta zany le misarona goelaka ao ambany mangary ambany atsinanana io efa ho masaka mihitsy izao zany tsy sarotra ny manamboatra an'le komposta 7 andro ry dede kiosako sady zavatra fahita ety amintsika daholo ny akora ilaina namboarana azy io fa tsy hoe mitadiny tsy hita na sarotra de davina ekarana ny endreny vohatra kory oringarabary mba ampianaro aringara tsy hoe isongona anao hibatany amboara kory rehefa hita maso ireo tombotsoa azo amin'ny fampiasana komposty sady zay indray 7 andro monja de vita mpampianatra ane tsy maintsy songona mpianany ampianariko tsara se sady ny soa fianatra ary dede raha vo afaka se tonga de tonga avaty fa tonga de ampianariko ary tsy maninona vina de rapitso ihany azy edresy misokatra midanadana ho anse mivaravarako misaotra ringarabary tsy maintsy ahenamboatra komposta vita 7 andro ihany sery dede rapitso sady maintsy mahavokatra anjara sendray zany zao ny batany amboara amin'ny manaraka edresy aleo miara-mibatako ingarabary ty sady mahasalama satria biolojika ny zezika komposta no manatsara ny vokatry ny fambolena kanefa 7 andro monja dia ampy anamboarana azy ho fantaritsika manaraka
ny fanamboarana komposta 7 andro dia isaorana indrindra ny fahaliananao sahady zoanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana ho anao samy masirila kosa teo amin'ny lafin'ny teknika filomandray ary AWR boîte postale 700 Antananarivo 100 Sambatrizay manananao Piai salipamunji satri maeri laitananao Layani mavunji nade marwazi afavalu Mitari yaningu trani aiku Nitananao yaninutu Kimbiaru ayamilala kumbaku Nade marwazira favaru Mitadi yaningu trani aiku Nitananao yaninutu Kimbiaru ayamilala kumbaku Darika ny salama Lai 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 la lai lai la 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 somebody no Utura fiaina no Satriku ifana no La yuria tramiza Na de mazu favalu Mandituna yala minau Nitana na yali no tukimi aruai Ambi fankampanai Sambatrizai manananao Pitundrani fiainanai Satriku efanananao La era tramizai Nade marwazira favaru Manituna yala minau Nitananao yaninutu Kimbiaru ayami fankampanai Nade marwazira favaru Mitadi yaningu trani aiku Nitananao yaninutu Kimbiaru amilala kumbaku Lai 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 la Lai 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 la Lai lai la Lai lai la Lay feony fanantenana AWR manolotra ho anao feony fanantenana ry mpiany malala ny voninahitra ny vera ny saotra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina mendrika an'izany hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny aromandrakizay mandrakizay izy aroantsika rehetra ny fahazavantsaina ray anatra ny teniny isika satria fanily ny tongotra sy fanazavana ny lalana izany tenin'Andriamanitra izany ho antsika rehetra ny fahatongavana eo amin'ny tanjon'ny fahamarinana tsy azo idikevitra satria manamarina atsika manamasina atsika izany tenin'ny fahamarinana izany araka ny tenin' Jesosy amin'ny Jaona 7:20 ka ny indininy fa 7:20 hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana koa ny fanahy masina dia vonina mandrakariva ny taridanana atsika ho amin'izany rehetra izany iarivavaka isika Tompoandriamanitra ay misaotra midera mankalaza anao zay raha mbola afaka hianatra ny teninao
ny fananao masina tokoa anay no hitari-dalana anay ho amin'ny marina rehetra hampianatra anay ny sitraponao ary izany fananao masina izany no ametraka ny fahazavan-tsaina ao anatinay tsiraray avy ka nana fanetretena tanteraka izahay ka ny sitraponao reriany no ekenay mba ho taterahanay aminaran'i Jesosy amen. Jaona 7 ka ny 9 ary zao ny fiainana manakizay dia ny mahafantatra ao Andriamanitra tokana sady marina Jesosy Kristy izay nirahanao. Efa nambara tamintsika ary fa Andriamanitra dia tsy naneo ny endriny, tsy naneo ny tarehiny tamin'i Mosesy ary tsy misy na iza mbola nahita ny endriny sy ny tarehiny. Fa nanazava tsara Jesosy Kristy ho antsika izay hivavaka amin'Andriamanitra dia tsy afaka ny hanao zavatra hita maso, hanao sary sokotra hita maso, na molavola zavatra hita maso, na hanangana zavatra azo tsapaitanana, fa hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Iverenantsika kely io amin'ny Jaona 4 ka ny 7. Jaona 4:7 aminaran'i Jesosy fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahakany izany. Rehefa nandrean'izany ilay vehivavy Samaritana dia zao no antsoantso nanakoako teo amin'ny fiainany. Jaona 4:4 ka ny 5 aminaran'i Jesosy ora vehivavy taminy fantatro fa avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Rehefa nandrean'izany tenin'i Jesosy zany ary ty vehivavy ity hoe tonga ankehitriny ny ivavahan'ny mpivavaka marina ho amin'Andriamanitra fanahy, Andriamanitra fahamarinana, dia ozy hoe fantatro fa avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy. Ripiany malala ny fahatongavan'ny Mesia ilay atao hoe Kristy dia tarika atsika ho amin'ny fivavahana marina amin'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana. Koa mipetraka amin'ny fanontaniana, mivavaka amin'inona izasy ianao? Ahoana ny fomba fivavako sy ny fomba fivavakao? Fa ity vehivavy Samaritana ity dia mbola nivavaka tamin'ny zava-misy tao gerizima teo aloha. Mbola nanana ny fomba fivavahana izy. Mbola nisy an'ireo sarisarin-javatra maro samihafa izay nivavahana. Fa rehefa nandre izany antso-pitiavana, rehefa nandre izany antso feno fahamarinana izany izy, dia hoy izy hoe tonga ankehitriny ny Mesia, ny Mesia ilay voaositra, Kristy ilay voaositra, tonga ankehitriny Jesosy ilay mpamonjy mpanafaka. Zay mantsy ny voalaza ao amin'ny Mateo 1 ka ny 9 rehefa nambara iza moa ny anaran'ny zanaky Josefa sy Maria. Vakitsika ao amin'ny Mateo 1 dia vakitsika ny 9 ka hiteraka zazalahy izy ary anarana tana hoe Jesosy fa izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ndikany hoe Jesosy dia hoe Jehova no mpamonjy. Ripiany malala lay Andriamanitra zay tokony ho fatatsika ny momba azy, fanahy sy fahamarinana, dia vonina hamonjy antsika, hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotantsika. Eo amin'ny Jaona 1:7 ka ny 5 aminaran'i Jesosy, zay rehetra manota no mandika ny lalàna fa niota no fandikan-dalàna. Hamonjy antsika ho afaka amin'ny fandikan-dalàna, hamonjy antsika ho afaka amin'ny tsy firarahiana ny didin'Andriamanitra. Izay efa nambaran'i Jesosy mazava tsara ao Mateo 2:7 ka hatramin'ny 7 rehefa namaly ny fanontanian'ny Sadoseo. Jesosy any napasiana ny Sadoseo dia namaly ny fanontanian'ny Fariseo Jesosy ao, dia ozy hoe ny lalàna ane ka lalam-pitiavana, ny didy dia lalam-pitiavana. Zao ny voalaza eo ny 7 Mateo 2:7 minaran'i Jesosy fa ny Fariseo no nandre fa napasina ny Sadoseo izy dia niangona
ary nankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna na nytany ka nakafanazy ka nanao hoe mpampianatra o nididy manahoana moa ny lehibe eo amin'ny lalàna teo jesosy taminy tiava ny jehovaandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra izany ny didy lehibe sady voalohany ary ny faharoa izay tahaka azy ihany de zao tiava ny namanao tahaka ny tenanao izany didy roa izany no etonina lalàna rehetra sy ny mpaminany eny mamonjy atsika Andriamanitra mamonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana fantianany didin'Andriamanitra didim-pitiavana ny fahotana zany de io tsy fananana fitiavana io tsy fananana fitiavana n'Andriamanitra tsy fananana fitiavana ny namana mba manahoana ny tokantranontsika manahoana nareo mivady ao manahoana ny fiainanareo mivady manahoana ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny ankizy manahoana ny fifandraisan'ny mpiaramonina ny mpiray fiangonana ny mpiray fokotany manahoana ny fiainan'ny fiarahana rehetra eto amin'ity firenentsika ity ary maneran-tany Jesosy raha teo ny efa nilaza fa hiamangatsika ny fitiavany maro no ny abeny tsy fakatoavan-dalàna ao ny Mateo 7:20 no atantsika zany andiny faharoambeny folo Mateo 7:20 ary no ny abeny tsy fakatoavan-dalàna dia mangatsika ny fitiavany maro koa manafaka atsika lay Andriamanitra fanahy lay Andriamanitra fahamarinana hamonjy atsika ho afaka amin'izany tsify sy ny fitiavana izany ny tokantrano ny mpivady izay to mifandramatra mifamaly ary indraindray ary mifampiasa herisetra mihitsy vonona lay Andriamanitra fanahy Andriamanitra fitiavana hanafaka anareo avy amin'izany toerana misy anareo izany fa ny sary izay mety atsanganareo ny sary izay mety volavolainareo sy apetrakareo atsanganareo hosolon'Andriamanitra tsy afaka natanteraka an'izany fa monjena ny tokantranonareo zany eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny ankizy manahoana ny ray aman-dreny sy ny ankizy manahoana ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny ankizy amin'izao fotoana izao conflit de génération amin'ny teny frantsay mila an'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana hanafaka antsika rehetra avy ao amin'ny toerana izay misy antsika ankehitriny ka ho tanteraka ilay teny ao amin'ny Malakia 7 dia izao zany tenin'Andriamanitra izany teny fikasana faminaniana izay nambarana io 7:20 Malakia 7:20 aminaran'i Jesosy indro izao aniraka ny lehimpaminano aminareo dia ny mbola tsy tonga ny androny Jehovah lay lehibe sady matahotra fa izy apodiny ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy fandrao avy amelony tany amin'ny fandringanana mila n'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana isika ray aman-dreny sy isika ankizy eo amin'ny fampiravonana indray ny disadisa ao amintsika ao ny fampihavanana antsika mampalahelo ny zava-misy ny tsy fahafantarantsika an'Andriamanitra sy ny tsy firosotsika hivavaka amin'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana no mahatonga izany rehetra izany tonga ny fotoana izay tokony hiverenantsika eo amin'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana ary hivavahantsika aminy koa ny fitiavana ny ameny ny fondra lehilahy sy ny fondra vehivavy ao amin'ny tokantrano ameny ny fondra aman-dreny sy ny ankizy ameny ny fony mpitondra fanjakana sy ny entina ameny ny fony mpiray birao ameny ny fony mpiray fiangonana ameny ny fony mpiray firenena izany fitiavana izany no ameny ny fony taranak'olombelona ka ho feno filaminana firindrana feno fakatiavana ty zao tolo zao izay misy antsika ity raha tena miverina eo amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana isika mamonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana ivavaka isika tompo Andriamanitra ay de raha saotra laza eriaja voninahitra omena ianao satria namonjy anay ianao ary mbola vonina hamonjy anay ianao ho afaka amin'ny fahotana lay fahotana fandikan-dalàna lay lalàna lay didim-pitiavana lay didim-pitiavana fifankatiavany mpivady fifankatiavany ray aman-dreny sy ny ankizy fifankatiavany mpiray fiangonana fifankatiavany mpiray monina fifankatiavany samy mpitondra fifankatiavany samy entina fifankatiavana eo amin'ny taranak'olombelona rehetra Andriamanitra fanahy sy fahamarinana ianao mila mivavaka aminao fanahy sy fahamarinana izahay ary mila mifikitra sy mahatoky tanteraka anao izahay dia anjaka izany fifankatiavana izany vonjeo zay ho afaka amin'ny tsy fahafantaranay tamin'ny lasa fa manomboka eto kosa dia hivavaka aminao fanahy sy fahamarinana izahay ka ho voavonjy tanteraka ka anjaka tanteraka ny fifankatiavana dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany amen
antoko-pihira feon'ny fanantenana ambohijafy. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Zay lay onjany fanantenana.
Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Mitoyatra ny fandaharana eto amin'ny onjam-peo ny fanantenana arak'ilay fikirana famantarana teo dia ny fandaharana harena ny fahasalamako no arahinao zao koa dia manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Aretina fantatry ny maro tokoa ny diabeta. Tato ato dia somary nirongatra tokoa ty aretina ity. Maro ny olona tratrany. Tsy vitsy koa nefa ny matahotra so tratrany diabeta ary misy mihitsy ireo efa tratra fa tsy mahafantatra. Iresadresaka mahakasika izay mihitsy ny fandaharantsika amin'ity anio ity. Manambahiny ny fandaharana harena fahasalamako. Miarahaba-nao dokotera. Faly miarahaba antsika tsirairay avy mpanaraka ny fandaharana atao amin'ny radio AWR. Ankamatatra, iza ary zay eo? Raha izany feon'izany efa tsy vahiny be ampiaino Aleo ary ampahafantarina hoe iza moa ianao dokotera ho an'ireo sambany aino. Ny namanareo Dr Solofo George no miresaka aminareo ary resaka manokana mikasika ny aretina antsoina hoe diabeta sika androany. Arak'izany dia ny aretina diabeta no resahana ampiaino. Misy antony manokana ve ny safidiananao iresaka mahakasika ny diabeta? Ny tenako dia nandalina manokana mikasika ny maso ka iresaka mikasika ny diabeta sika satria ny diabeta dia iray amin'ireo fahavalon'ny maso ka tsara ny afantarana mazava mikasika ny aretina io. Ya, inona moa le aretina diabeta dokotera? Ny diabeta dia aretina vokatry ny fiakaran'ny tahan'ny siramamy ao amin'ny vatana. Raha tsy misy ny fitsaboana ara-dalàna dia mety hitarika amin'ny fahavoazana mampidodoza izany na fahafatesana mihitsy aza. Fiakaran'ny tahan'ny siramamy ao amin'ny vatana, zay le hoe diabeta. Mampidodoza hoe dokotera teo ny diabeta raha tsy voatsabo ara-dalàna. Manitikitika kely hoe ahoana ny fitrangan'ity aretina ity. Raha tokony misakafo sika, ny ampany amin'ny zavatra izay hanitsika dia vadiky ny vatana na nitaova ao anatintsika ho siramamy izay ampiasain'ny reselo amin'ny vatana ho fototry ny angovo na ny source d'énergie. Ny tsirim-panentana antsoina hoe insuline izay vokarin'ny taova antsoina hoe pancréas na sarakaty no mifehy an'io tany io siramamy io mba hahatonga azy tsy hiakatra loatra, hyperglycémie na hidina loatra, hypoglycémie fa ho ara-dalàna tsara. Ho an'ny olona voan'ny diabeta, ny insuline dia tsy mahavita ara-dalàna ny asany ka mivangongo ao anaty rano siramamy ka mahatonga ny antsoina hoe hyperglycémie izay mampiavaka an'ity aretina ity. Zay zany le fiakaran'ny tahan'ny siramamy ao amin'ny vatana. Misy karazany ve ny aretina diabeta sa mitovy ihany dokotera? Raha misy dia inona avy izy ireo? Andery jerintsika hoe ireo karazana diabeta. Misy ny diabeta type 1 na ny antsoina hoe diabeta insulinodépendant 10-500 isanjaton'ny diabeta. Misy eo hatreo amin'ny fahazazana na famotiana na fahatanirana. Antsoina hoe maladie auto-immune, izany hoe ny vatana ihany no mamorona anticorps manimba reselo amin'ny pancréas na sarakaty no ny antony mbola tsy fantatra mazava loatra hatramin'izao. Ny diabeta voalohany na type 1 dia fantatra fa mahazo ny zaza, ny ankizy sy ny tanora eo amin'ny fahamaotiny ary ny tanora efa lehibe. Mbola misy karazany hafa ve? Misy ny diabeta type 2
na io ny antsoina hoe diabète non insulinodépendant na lazaina ihany koa hoe diabète de la maturité any amin'ny 700. Diabeta ny olona efa somary lehibebe zany ny diabeta type 2 na le karazany faharoa. Antsoina hoe maladie métabolique izy io. Voalohany, misy ny diminution de sensibilité des cellules à l'action de l'insuline ou antsoina hoe insulinorésistance. Azony dokotera azavaina misimisy kokoa ve zay? Tsy mandehatra firy ny asan'ny insuline mampiditra ireo siramamy ao anaty sela. Noho izany dia miakatra ny tany siramamy ao anaty rà. Dia rehefa avy eo misy ny antsoina hoe hyperglycémie réactionnelle. Mba hiatrehana zany zava-misy zany sy hitazomana ny tany siramamy ho ara-dalàna, dia vao maika mamorona insuline bebe kokoa ny sarakaty, dia reraka izy amin'ny farany dia tsy afaka mamorona ny firintsony ka dia miakatra ny tany siramamy ao anaty rà. Tokotokony firy taona eo ny olona ny hitrangany diabeta ity, le type 2 zany. Matetika aorian'ny 70 taona no tena iseho an'ity karazana diabeta anankiray ity. 70 taona dia efa mety efa amin'ny olona mahakasika izay taona izay zany ny resaka. Mbola misy diabeta karazany hafa koa ve dokotera? Misy ny karazana anankiray diabeta eo amin'ny vehivavy mitondra vohoka na ny antsoina hoe diabète gestationnel. Misy vehivavy be vohoka sasantsasany, tratra ny diabeta eo amin'ny farany 3 volana faharoa na 3 volana fahatelony vohoka. 7 isanjaton'ity diabeta ity dia miala ho azy aorian'ny fiterana. Ireo vehivavy ireo anefa dia manana riska na fironana ho tratra ny diabète type 2 any aorinany. Na dia hoe mety ho afaka ao aorian'ny fiterahana aza ity karazana diabeta ity, mety misy fepetra tokony arahan'ny vehivavy be vohoka ihany ve tompoko? Satria tsy dia misy fambarafiry ity diabeta ity, dia izany no mahatonga ny vehivavy be vohoka tokony hitily mandrakariva ny tany siramamy ao aminy, satria mety hitarika amin'ny fahafanjaza, fiterana tsy tonga volana, fiterana zaza manana lanja be loatra noho ny ara-dalàna ka manana sarotra ny fiterana. Tsara ny manamarika fa ny diabeta dia tsy mifindra avy amin'ireny mankao amin'ny zaza mandritra ny vohoka. Zay zany no tokony ataon'ny vehivavy mitondra vohoka, manao fitiliana satria mety ampidi-doza ilay aretina. Ekina, araka ny voalazanao teo dokotera fa tsy fantatra ny antony mahatonga ny diabeta type 1, le karazany iray zany, ary ny hafa indray manahoana. Misy ihany koa ny antsoina hoe prédisposition génétique, noho izay anton'izay dia tsy azo atao ny misoroka ny diabeta type 1. Ary ny type 2? Mikasika ny diabeta type 2 dia tsy hoe antony anankiray fa fitambaran'ny antony maromaro na ny antsoina hoe multifactoriel. Misy ny facteur génétique, 30 isanjaton'ny zanaky ny ray aman-dreny voan'ny diabeta type 2 dia mety voany ihany koa. Misy ny antsoina hoe mode de vie na style de vie, ny surpoids. Fomba fiaina mahatonga ny olona hanana lanja tafahoatra, ahoana izay? Ny tsy fampiasana vatana, ny sakafo tsy voalanjalanja na ny antsoina hoe alimentation déséquilibrée, ny surpoids dia mampiakatra 5 fois ny probabilité na ny risque hatonga ny olona anankiray ho tratra ny diabète type 2, ary ny obésité, ny hatavezana, dia mampiakatra 10 fois ny risque ny probabilité hatonga ny olona anankiray ho tratra ny diabète. Ny olona manana lanja tafahoatra zany dia ampoizina na inona ny mety hahatratra ny aretina diabeta azy. Inona zany ny tokony atao hafantarana hoe mihoatra tsy araka ny tokony ho izy ny lanjan'ny olona anankiray. Efa nisy fotoana ny resantsika tamin'ny fandaharana tany alohaloha tany mikasika ny antsoina hoe indice de masse corporelle, izany hoe io zany ny lanja na ny poids zaraina amin'ny halavana na ny taille au carré. Ka ny normal, io ny antsoina hoe indice de masse corporelle na IMC, poids divisé par taille au carré, ny normal dia 20 à 25, izany hoe ny lanjanao en kilo zaraina amin'ny halavasanao en metatra toradroa
dia tokony ho 20 hatramin'ny 25 ny valin'izay. Ny amatarana n'ilay lanja ny tonony dia lanjanao zaraina amin'ny alavana toradroa, ka ny antonony izany dia manome eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 eo fa raha mihoatra n'izay indray dia ahoana? Ka raha ohatra ka ambony 25 ka hatramin'ny 30 le izy, izay ny antsoina hoe surpoids, izany hoe fa ambony araka ny tokony ho izy izany lanjanao. Ary raha ohatra ka ambony ny 30 izay indice de masse corporelle zay ny antsoina hoe obésité, obèse zany le olona amin'izay fotoana izay. Ka raha ohatra ka surpoids no mahazony olona anankiray dia manana risque 5 fois plus ohatratra ny diabète type 2. Raha ohatra ka obèse izy miakatra 10 fois ny risque mahatonga ny olona io ho tratra ny diabète type 2. Raha 20 ka hatramin'ny 30 ny isa eo amin'ny lanja zaraina amin'ny alavana toradroa dia tsarovy fa mihoatra ny tokony ho izy izay ny lanjanao, dia avy 5 eny mety hahatrara ny diabetanao. Fa raha mihoatra ny 30 kosa ny isa dia efa lazaina hoe matavy loatra izay ny olona iray na ilay antsoina hoe obèse, dia miakatra hatrany amin'ny 10 eny ny anampozana mety havony diabeta type 2 iny olona iny. Ankoatran'izay mety misy antony hafa hahatrara ny diabeta ny olona iray koa ve dokotera? Tsara ihany koa no mahafantatra fa misy karazana fanafody sasany toy ny corticoïde, immunosuppresseur sy ny maladie inflammatoire ny pancréas avy amin'ny fisotroana toaka alcool, dia misy ny mety ho tratran'ny calcul le pancréas na ho tratran'ny aretina antsoina hoe mucoviscidose, dia mety hitarika amin'ny diabeta na antsoina hoe diabeta secondaire. Ya, ho toizantsika manaraka ty resaka mahakasika ny aretina diabeta ity tena mahaliana tokoa, fa alohan'ny sarahana misy fambara mety hafantarana ve fa tratry ny diabeta ny olona iray? Ny diabète type 2 dia matetika tsy misy fambara firy mandritra ny taona maro. Noho izay anton'izay dia matetika no tsy hafantarana azy, tsy fahafantarana mety hatratra hatrany amin'ny 5 ka hatrany amin'ny 10 taona ho any. Na tsy miseho aza ny fambara ety ivelany, misy soko mangina manimba ireo taova ao anatin'ny diabeta, ka ny fahasimban'ireo taova ireny no matetika hafantarana azy indraindray. Ireto zavatra reto ny tokony hampia ihany ny olona anankiray: etaeta lava, faniriana matetika ivalan-drano na alina io na atoandro, hanoanana lava, farerana mihoatra noho ny andavanandro, fahiazana, fery sarotra sitrana eo amin'ny hoditra na ny akanjonify, volovolo eo amin'ny tanana na ny tongotra. Rehefa lasa lavitra kokoa ny aretina dia mety hanjavona ny fahitana, mety iseho ny aretin'ny lalan-drà sy ny fo. Ho an'ny sokajy voalohany, diabète type 1 sy ny sokajy faharoa type 2 dia mitovy ny fisehoany, fa ny mampiavaka azy dia izao: somary misoko mangina ny type 2 fa mirongatra vetivety ny sokajy 1 na ny type 1. Misaotra anao dokotera. Tsy fampitahorana akory ny ilazana izany rehetra izany, fa kosa ahafahana mandray fepetra mitsabo ara-potoana. Dia hatreo koa aloha ferahantsika tamin'ity androany ity, isaorana dokotera Solofo George nanazava mahakasika ny aretina diabeta izay marihana fa mbola hitohy amin'ny manaraka. Isaorana ihany koa enao mpiaina naharitra ny aina hatramin'ny farany. Zohanitra no nanolotra amin'ny fandaharana arena amin'ny fahasalamako. Drila kosa teo amin'ny lafiny teknika izay mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Praise. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all.
be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of Adventist World Radio, the voice of hope. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementan'ny sekoly sabata. ampifaliana no ionana aminao amin'izao fanoizantsika ny fiaramianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata izao. Miaraka aminao eto no namanao kalebandretsikivy. Ny lohatenen'io dia manao hoe ireo mpiazakazaka amin'ny taonjato faha 120. Naniriny anao dika teny baiboly tsotra sy mora vakiana i Eugène Peterson ka nataony hoe niafatra no anaran'io dikany baiboly nataony io. Ao amin'izany baiboly izany isaky mipoitra ny voambolana hoe filazantsara izay midika hoe vaovao mahafaly dia soloan'i Peterson hoe afatra izany. Ny vaovao mahafaly momba an'i Jesosy tokoa mantsy no afatra mbola ilain'izao tontolo izao amin'izao ankehitriny izao. Miantso ny fianakaviana kristian'Andriamanitra mba hiaina izany sy hizara izany amin'izay kolotsaina misy azy. Inona no afatra ao antsika amin'reto andininy reto. Jaona toko 7:5. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy-tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Matio 7:5-7. Matio 7:5-7. Ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay efa nombohana tamin'ny azo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avika jereo fa taony nandriny tompo ary mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro mialohanareo any Galili izy. Any no ahitanareo azy indro efa nilaza taminareo aho. Romanina 1:5-7. Romanina 1:5-7. Fa tsy menatra ny filazantsara
faherin'andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Koritianina voalohany toko faharoa andininy faharoa. Koritianina voalohany toko faharoa andininy faharoa. Fa ninitsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomy tamin'ny azo fijaliana. Koritianina faharoa toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20. Koritianina faharoa toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy tamin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana dia izao: Andriamanitra amin'i Kristy no nampiavana n'izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisony ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no vaovao mahafaly voalohany indrindra no zarain'ny mpianany tamin'ny olona rehetra. Nikambana mpiazakazaka maro dia maro ny fianakaviana kristianina ankehitriny mba hanambara fa efa nitsangana tamin'ny maty izy araka izay fanambarany. Natonga ny zavatra hafa rehetra nolazain'i Jesosy momba ny tenany ho marina ny nitsanganany tamin'ny maty. Azontsika inona izay nolazainy momba an'Andriamanitra, momba ny fitiavan'ny mpanota, momba ny famelan-keloka ary momba ny tokony amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny finoana azy. Ny rehetra ho an'ny filazantsara ny mpianatry Jesosy sy ireo mpanaradia azy ireo. Asehon'ny testamenta vaovao fa nanova ny fiainan'ireo mpanaradia voalohany an'i Jesosy ny filazantsara. Nanokatra ny tranony mba hiarahana mianatra ny Baiboly izy ireo, niara-ny vavaka sy nihinana izy ireo, ny fampizarany ny volany sy ny taniny ary ny fampikarakara izy ireo. Dia inona ny tranga? Fianakaviana iray manontolo maro no nandray ny hafatra sy nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy. Ny tranga ve izany? Satria nanjary tonga lafatra tampoka teo ny mpianatry Jesosy? Tsia, nisy fifandirana sy tsy fanarahana ve teo amin'izy ireo? Eny, ny aika nefa izy ireo fa tena nila n'Andriamanitra ary nila ny andaniny sy ny ankilany. Nataon'izy ireo lara-pahamehana, ny firaisana sy ny firindrana ao an-tokantrano sy am-piangonana. Niezaka nanao zava-misy ny vavaka Jesosy tao Getsemane ho azy izy ireo dia ny mba iraisan'izy ireo. Ko ny fampizarany finoany sy ny jorovavolombelona tamin'ny tsipino izy ireo ary nanao vivery ny ainy noho ny finoany mihitsy aza. Ilayntsika koa no manao tahaka izany. Marina fa miaino anatin'ny tontolo izay toa tsy miraharaha loatra ny amin'Andriamanitra sy ny Baiboly sika. Ny fanahy masina nefa dia te hameno ny fon'ny olona amin'ny fitiavana ny filazantsara. Raha mameno ny fontsika izany dia aniry ny izary izany amin'ny hafa koa isika ka tsisy zavatra afaka ampijanona antsika. Andeha isika hiazakazaka hitory ny vaovao mahafaliny amin'i Jesosy satria efa miazakazaka koa ny fotoana izay hiverenany indray. Farana ny fiarahantsika mianatra androany. Ankasitrahanay ny faharetanao, manome fotoana anao ho amin'ny fizarana manaraka ny namanao Kalebandretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.